Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray mitoy ny fanadidina ny raharaha famarotana ny tany misy ny famononomby na ny abattoir etsy Akadindratombo. Androany no niakatra teny amin'ny chaîne pénale anti-corruption na ny CPAC ireo olona voarory amin'ity raharaha ity. Mitoyatra ny fanadihadiana momba ny raharaha ny tany misy ny famononomby eny Akadindratombo. Ity toerana famononomby ity dia tantanana ny mpandrara sinoa iray, saingy ina kosa nisy nikolokolo teo amin'ny famarotana izany toerana izany. Noho ny fitoriana tonga teny anivon'ny Bromaleo tena miady amin'ny kolokolona ny Bianco dia nisokatra ny fanadihadiana. Androany ary no niakatra teny amin'ny chaîne pénale anti-corruption eny amin'ny 67 hectares ireo olona ampolony voarory amin'ity raharaha ity. Anisan'ny tsikatra teny an-toerana tamin'izany ihany koa ny ben'ny tanàna Lasory ary ihany koa ireo mpandrara sinoa izay voalaza fa natao fanadihadiana androany. Tsy mbola tapitra izay fanadihadiana ireo olona voarory amin'ity raharaha ity izay ny alohan'ny niangana ny mpanao gazety teny an-toerana.